Voafidy ho filohan'ny birao mpanatanteraka ny federasiona ivondronan'ireo orinasa madinika salasalany izay miasa ao anatin'ny sehatry ny asa vaventy sy ny hidrolika eto toerana Andriamatoa Ladislaza Andrien Rakotondrazaka isan'ny andraikitra goavana sahan'izany birao izany moa amin'izao fotoana izao ny fijerevana ifotony zava-misy indrindra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy. Tafatsangana ny birao mpanatanteraka ny federasiona ivondronan'ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany izay miasa amin'ny sehatry ny asa vaventy sy ny hidrolika eto Madagasikara ka voafidy ho filohana Andriamatoa Ladislaza Andrien Rakotondrazaka, hiasa ho sekretera jeneral kosa Andriamatoa Randriamiaingo Bertin ary voafidy ho filohan'ny filan-kevim-pitantanana Andriamatoa Asolo Arsan Henri Victor. Maraina io taoriana ny fivoriam-be izay nataon'ireo mpikambana no nampahafantarana ireo mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka ireo sy ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana. Voapetraka ihany koa ny satanfehin'ny federasiona ity izay ezaka ny amahy ireo karazana olana izay sedrainy amin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao. Marary satria anatina krizy rehetra dia ny secteur infrastructure no matetika touché ary ny croissance économique sy ny secteur infrastructure dia misy corrélation ary Madagasikara raha tsika mahita fa misy baisse d'investissement public makany amin'ny ny infrastructure mazava loatra fa ny PME tena isan'ny victime an'izay anazay voalohany indrindra ary zay no nahatonga ny mpikambana hoe tsy maintsy niezaka mivondrona mba hanomana karazana réforme restructuration zay fiarahana mifampidinika amin'ny entité sectorielle zay voakasiky zay satria tsy mandinika fotsiny hoe zavatra ty ataoko hoe au niveau-na tsena fotsiny ilay fikambanana fa mandinika koa hoe inona ny mba karazana amin'ny fanatsarana apetraka ao amin'ny lalàna misy izay ifampiseraserany fanjakana sy ny secteur privé amin'ny domaine raha tsy resaka ohatra ny code de marché public misy zavatra azo atsaraina foana anatin'izay manana sosokevitra amin'izay ny fikambanana mba tsy mba code tena mifavoriser tokotrany ny développement ny secteur privé sady misy équilibre tsy ohatra fotsiny raha ohatra katara ny fandoavam-bola avy amin'ny fanjakana zao dia matetika vitsy no fanjakana mandoa ny intérêt moratoire kanefa raha voatara koa ohatra ny secteur privé amin'ny fanatanterahana asa anankiray dia haingana ny fampiarana ny pénalité zany zao zavatra ahafahana mifampidinika satria fanjakana tsy manana PME miara-miasa aminy tsy vitany samy rery ny asa ary tsy vitany grandes entreprises rery ihany. Atanjon'ity federasiona ivondronan'ireo mpandraharaha eo anivon'ny asa vaventy sy ny hidrolika ity ny ametrahana ho matianina ireo mpikambana mba hanavahana ireo tena mahay ny asa sy ireo izay manao izany ho fitadiavam-bola antselika. Amin'izao fotoan'izao dia misy 700 izy ireo no voaisa. Atanjona ihany koa ny mbola hisarika ireo mpandraharaha hafa indrindra ireo avy any amin'ny faritra satria ilaina ho ireo mpitantana ny fiarahana mba hitadiavana tombontsoa miaraka.